avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Tontosany tolakandro teo teny amin'ny FDKM Mandrianarivo fahasoavana ny fanompoam-pivavahana, fanokafana ny fankalazana ny 570 taona ny FFKM. Afatra nisongadina nandritra an'izany ny hoe aoka isika hifampihevitra, aoka hifampirisika, aoka hifankatia ary aoka hanao asa tsara. Tokony hitandro ny ason'ny mahaolona sy ny soa-iombonana ny fampiasana ny fitaovan-tserasera rehefa andraisan'ny mpiarabelona ho fanabeazana ny fivelaran'ny mahaolona. Miamarefo ny fampiasana ny tambazotra serasera eto Madagasikara noho ny fifandranitana sy ny filazana lainga mahazo vahana. Nisongadiny ireo androany nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpiarabelona. Any ivelany, tetezana miisa roa maly no nirodana tanteraka tao atsimon'ny Rosia, vokatry ny daroka bomba tao akaiky ny sistan'ny Ukraine. Vokatr'izay, fiaran-dalamby iray no nivadika ka olona miisa 7 ny fantatra fa namoy ainy, raha manodidina ny 920 kosa no naratra mafy. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity. Manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao tontosany tolakandro teo teny amin'ny FJKM Mandrianarivo fahasoavana ny fanompoam-pivavahana fanokafana ny fankalazana ny 570 taona ny FFKM. Afatra nisongadina nandritra izany ny hoe aoka isika hifampihevitra, aoka hifampirisika, aoka hifankatia ary aoka hanao asa tsara. Tsiara soarvelo. No tanterana androany teny amin'ny FJKM Mandrianarivo fahasoavana ny fanompoam-pivavahana fanokafana ny fankalazana ny 570 taona ny FFKM na ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Tepika efatra lehibe no nisongadina nandritra ny toriteny nentin'ny mpitandrina Dr Irako Andriamasoami izay niantsoana sy nanentanana ny vahoaka malagasy hanana fiainana mifanaraka amin'ny fitiavana kristianina sy ny fanorenana pirenena, hifampihevitra, hifampirisika, hifankatia ary hanao asa tsara. Afatra nalaina avy amin'ny boky ny Hebreo manamafy ny hoe aoka isika samy hifampihevitra ka hifampirisika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ny fotsara tokoa mifangaina ny tsitolakapobe ny pistilony Hebreo namanapoteza ka tsisy hivana makany amin'ny fiangoana. Andao tsika hifampijery, andao tsika hifampiampy, andao tsika tsisy fitafanoandry ka jereny so misy anahitanaty hiverindano hienitra hiverina amin'ny toko masom-panamio aza veriverindany izy fampio. Atsika mifampihevitra arak'izany arana. Nahevitra zany arana dia hevitra lehibe zay tena Andriamanitra hivelomantsika atao anatin'ny fiangonana. Fa rehefa mihoatra izany heviteny voalohany zasika dia manana ny fitapikevitra ny fifampiheverana levana malala dia mitarika antsika hihoatra ny fiheverana ny tena manokana ihany. Ny fiheverana ny tena manokana ihany ka hiheverana ny hafa hiheverana ny hafa. Ataoko zany fitapikevitra ny fiheverana ny hafa zany dia tena antsona hery tokony hoe ny taraka ankehitriny zany. Ireo tepika efatra ireo tamin'ny ankapobeny no toy ny faneva ny tarihan'ny FFKM ny fankalazana amin'ity taona ity, faneva sy antso amin'ny fihetsika ara-panasy ara-tsosialy ho an'ny malagasy manontolo. Mampitodika ny saina amin'ny mahazava-dehibe ny fifanankalozan-kevitra sy ny fihavanana eo amin'ny samy malagasy zany, indrindra amin'izao fotoana isehoany fanamby ara-tsosialy sy ara-politika eto amin'ny firenena izao. Ho kosa i Monseigneur Raoelson Jean de Dieu. Ataoko fa taonay fa fahasoavana lehibe zao fankalazana ny 570 taona ny FFKM zao. Ary tao anatin'izay zany
nivavaka ny olona tao anatin'izay koa niezaka mandrakariva nyfikitra tamin'Andriamanitra dia ngamba ny azony an'izayna dia izay hoe finoanan'Andriamanitra izay amafisina mandrakariva. Eo moa ny fiangonana tsirairay avy samy manana ny ezaka ataony ihany koa, tsy amin'ny lafy mivavaka fa na amin'ny asa sosialy na fanabeazana dia samy ezahana daholo izany anampiana ny vahoaka malagasy ary indrindra moa ireo kristianina tsirairay avy. Nanotrona ny fanompo-pivavahana androany solon-tena-piangonana efatra mikambana ao amin'ny FFKM niaraka tamin'ireo mpino sy manam-pahefana, solon-tena-mpanjakana ary mpanao politika samihafa. Fotoana manamarika ny vanim-potoana manan-danja amin'ny tantaran'ny fiangonana eto amin'ny firenena. Ny FFKM izay tsy ahivana nosokafana tamin'ny 2 aprily 1996 ataorian'ny fifanantonana ara-pinoana teo amin'ny fiangonana katolika romanina, ny fiangonana luterana malagasy, ny fiangonana anglikanina ary ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Niorina tamin'ny tanjona anehoana firaisankina sy fiaraha-miasa eo amin'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, indrindra amin'ny fanentanana ara-panahy ara-tsosialy ho an'ny vahoaka malagasy. Ny 7 novambra ho avy izao moa ny ivy ny fankalazana ity 17 taona ny FFKM ity. Fa isan'ny songadina nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpiarabelona androany, ny tokony tandroany fampiasana ny fitaovan-tserasera izay fandraisan'ny mpiarabelona ny asy ny mahaolona sy ny fiombonana ho fanabeazana ny fivelaran'ny mahaolona. Eo ihany koa ny faharefon'ny fampiasana ny fitaovan-tserasera eto Madagasikara no ny fifandranitana sy filazana lainga izay miha-mahazo vahana ankehitriny ary ao ny andinidiny izay hoetiny irina fitiavana. Miorina amin'ny foto-kevitra telo lehibe ny etika ny fifandraisan'ny mpiarabelona, ny afatrapitaina, ny fomba fampitana azy ary ny politika ny fifandraisana. Mitomba arakaraka ny vanim-potoana sy ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fitaovan-tserasera ampiasain'ny olombelona. Anisan'ny fitaovan-tserasera be mpampiasa indrindra sy aingana ankehitriny ny mivaky jery sy ny Facebook. Miha-mahazo vahana nefa ny filazana lainga, ny fifandranitana, ny fifanasana vangy mitarika makana amin'ny fanombana olona sy ny fiarahamonina ary ny kolotsaina fihavanana ka manimba ny fanabeazana sy ny lafin'ny politika. Mihamarefo vokatra izany ny fampiasana ny fitaovan-tserasera eto Madagasikara. Voakasika daholo tsika raha miresaka hoe mandainga satria ny lainga izany dia ny tsirairay no manao azy. Indraindray mety lasa hoe lainga iombonana le izy ka tsisy avahana io fa tsika rehetra tsy maintsy samy mametra-panontaniana amin'ny tenantsika. Ianao milaza vaovao na ianao milaza mampiasa ny fitaovan-tserasera na ianao miresaka amin'ny fitaovan-tserasera mandainga ave. Raha ohatra ka mandainga ianao na mandainga isika dia mila mandotratra tsika miara-mibebaka ao amin'izany hoe nahoana ny fahanako lainga ny mpiarabelona amiko satria ny lainga dia tsy maintsy mamotika ny mahaolona mandrakariva. Tsy maintsy mitandro ny asina mahaolona sy mikatsaka ny soa-iombonana ny fitaovan-tserasera ampiasaina. Tokony kolo sy anamafy ny fanabeazana mahaolona ho fitaovana mahomby amin'ny mpiarabelona ny fitaovan-tserasera. Tsy ny tontolo sy ny tserasera na ny fitaovan-tserasera na ny fiatsaran'ny fitaovan-tserasera ny manome an'io atsika fa voajanahary eo amin'ny olombelona io, Andriamanitra rerina ny an'io. Tsy maintsy tandrovantsika toy ny anak'Andriamaso ny asina mahaolona amin'ny serasera sy ny fifandraisana mpiarabelona kiraintsika isan'andro. Tsy maintsy ametrantsika fanontaniana io ary anaovantsika fanadinana ny conscience-tsika hoe nataontsika inona ny fitaovan-tserasera satria raha mamotika ny fiarahamonina na mamotika ny mahaolona tsy mety zany. Za tsy miteny hoe tsy azo ekena fa ianjana fitonam-panjakana ihany koa no manao ny ezaka ataony amin'ny fandrandrana ny serasera fa amin'ny mahaolona feno ary indrindra averiko indray mandeha amin'ny maha-kristianina katolika indrindra tsy azo atao ary fahotana ny manaratsy na ny mamotika ny mahaolona na ny mamotika ny hafa amin'ny fampiasana ny fitaovan-tserasera. No mariny androany ny 7 ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Isan'ny nankalaza izany ny fiangonana katolika androany tetỳ amin'ny Ekaratanimena. No resahana nandritra ny famelaberan-kevitra ny loha hevitra hoe ny etika ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Niakatra 200 ariary ny vidiny solika fandretrana ny petrol, 10 ariary kosa ny an'ny lasantsy, raha ny hena 70 ariary ny vidiny gazoal, raha ny notina avoaka ny OMH izay voalaza fa miatra manomboka androany. Ny Antsipriany Zayary. Tsy mitsamiakatra hatrany ny vidin'ny solika fandretrana ny petrol. Nandritra izany, indimy niova nanomboka ny volana janoary izay vidin'ny solika izay teto Madagasikara. Niakatra 200 ariary isaka miova izany ka nahatratra 10 ariary ny fiakarany raha tambatra nandritra izay 10 volana izay. Izany hoe raha 704 tamin'ny Desambra 2024 tafiakatra 703 ariary zany androany voalohan'ny volana Jona. Niakatra 205 ariary ny vidin'ny lasantsy androany raha toka 505 ariary zany tamin'ny volana Mey. Izany hoe
nahitana fiakarana ariary folo. Nidina ho 150 ariary kosa ny gazoal, raha toka 70 amin'ny 150 zany teo aloha, izay nahitana fianana 70 ariary. Ho fampiarana ny mécanisme ajustement automatique des prix no antony zao raha tsy ahivina. Verenantsika eto any rapitso ny fanadihadiana lalindalina kokoa mikasika izay fa lafim-baovao hafa kosa indray omaliko no avy ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara rehefa kelikely io raha mitoy ny fanaovana tsinitsinina ireo sehatra ireo ny avy eo anivo ny vovonana vonjeo ny fampianarana ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana izay tsy mitsara mitotongana trany ankehitriny manoloana ireo olana maro lafy fisedrainy kanefa isan'ny velirano fa efatry ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny taona 2020 fanadihadiana. Marary amin'ny lafiny rehetra ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana, mbola maro ny lesoka mila renina raha tsy laza afa-tsy ny fanatsarana ireo foto-drafitrasa amin'ny mpampianarana, ny fanatsarana ny fenitry ny fanajana ny mpampianatra ireo asany, ny fampitomboana isan'ny ireo efitrano fianarana, ny fampidirana ireo mpianatra manana fahasimbanana ny an-tsekoly, fa indrindra ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly. Ankoatra izay ny tokony andraisana na hanovana recrutement na mpampianatra, ny fanomezana fisotrondronono, ny fanindrina talepatry ny fanabeazana ohatra ho an'ny fatraboeny sy ny maro hafa, izay mampitarena fatra maro amin'izao fotoana, ka nova ny solotenan'izy ireo antsoavo amin'ireo tompony andraikitra. Ao amin'ny LTPA Amondromamy, ao na construction na infrastructure tsy misy mihitsy ao na salle anankiray ary mbola mindrana any amin'ny école Ravavy ny LTPA Amondromamy. Manaraka amin'izay lycée technique Ambatoboiny. Dia maro ihany koa ny vacateur tsy recruté ao sy ny PAT. LTP Anamakia mitovy an'izay ihany koa maro ny tsy recruté ny vacateur. Ny avy tany zany ny tena olana aminay zany de ny recrutement ny mpampianatra framo. De ilainay zany ny tokony andraisana mpampianatra framo mba hatsaran'le kalitao fampianarana. De ohatran'izay koa zany reo namanay zany efa nahazo betona zany efa retraite zany nefa tsy mahazo intégration. Ankilany mivangongo eto Antananarivo renivohitra ihany koa ny fandraisana mpiasam-panjakana raha ny fanaisa fanatrany. Ny tena tadiavinay hatramin'izao dia ny fanaovana décentralisation tanteraka mihitsy momba nyty resaka fanatsarana fanabeazana ty. Tsy inona moa zany fa eo amin'ny fanaovana recrutement tokony décentralisena ny recrutement fa tsy avangoga ty andrenivohitra fotsiny Antanandehibe le izy fa tokony zarazaraina isaky ny faritra viany daholy. Zay zao ny fanatany amin'ny CRENFP promotion 2021-23 hatramin'izao tsy hita tokotany hoe aiza ny isina zay amin'izao fotoana zao nefa ny fampianarana lazaina fa mila qualité nefa le zavatra natsarana anazy tsy hita kory hoe ny fandraisana zay vita fiofanana. Araka izany, mila fanarenana ifotony ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara, raha tiana ny anana fanabeazana sy fampianarana tsara kalitao sy hampandroso ny firenena. Izao zava-misy eto Madagasikara izao raha mitoy izay vao maika hampitombo ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra, fa ihany koa hampitombo ny isan'ireo tsy mandihy fianarana raha ny fanaisa fanatrany. Matoa zay efa ambolana maromaro mba tsy ilazana hoe antaona ny eritreritra no momba n'ity fanabeazana ity. De tena misy fanorenana tanteraka mihitsy ny avy any amin'ny fotony. Fa matoa raha ohatra zao Madagasikara de maro ny lesoka ao anatin'ny fanabeazana. Na de ty amin'ny mpampianatra, na ny amin'ny mpianatra, na ny amin'ny toeram-pampianarana, na amin'ny zavatra hoentina mampianatra be de be ny tokony amboarina mba hahatonga zaza malagasy manana lojika ary afaka mijoro amin'ny zavatra zay ainy. Raha mitolo zao de tsy haiko hoe debado tsika mianakavy. Mba fantatrareo moa fa ny Banque mondiale angefa miteny hoe T30 ny fahaizan'ny malagasy ankehitriny. De raha mitoa zany de firy mahay mamaky sy manoratra. Zay fotsiny zany. Ary ohatraohatran'izay nge rehefa kelikely. Nanatanteraka fivoriana mikatitra mitoy tsy soraka omaly ny vondrony ireo mpampianatra avy eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra anatin'ny vovonana vonjeo ny fampianarana.
Fivoriana mikatotrano izay nandravonana ireo antota-kevitra ireo ray aman-dreny, mpianatra ary mpampianatra avy eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra, ny olana marary sy manahirana ny fampianarana fa ihany koa ijerena paikady sy vahaolana hatsarana ny fampianarana eto Madagasikara. Fa manano sarotra amin'izao fotoana ny fanorenana trano eto Madagasikara noho ny fahalafosan'ireo fitaovana entina ampiasaina amin'izany sy ny fahefa-mividy ny malagasy. Ny ankamaroan'ireo manangana trano izay lasa tsy manaraka ny fenitra takiana amin'ny fanombarana trano, antony nampirodana ny ankamaroan'ireo trano miorina raha ny fanazavana. Malohan'izany, isy ny foara-trano ny 420 hatramin'ny 720 Jolay ho avy izao eny amin'ny kianja ny Barimamasina, anampiana ny tsirairay hijery ireo fitaovana tsara kalitao entina hanorenana trano, tany, tao-trano sy ny maro hafa. Fanadihadiana. Tamin'ny herintaona zao zay rehefa nandray anjara ny LNTBB, zay vao nafantatra hoe ay ty tany ty tany anorenana io mila fantatra hoe mazaka ny tranonareo sa tsy mazaka, ary normal zany tsika raha indraindray mirodana ny tranontsika. Ohatr'izay zany misy norma zany arahana rehefa anao tranontsika, na io fotsiny ara hoe alebiaziny ty trano ty efitra ty, zay indrindra no ijoroanay. Tena tsy ampy le fanetanana satria tsika malagasy zao zatra an'le hoe eto trano de manangana trano ndray eto ohatran'izay. Zay tsika malagasy ary fomba fiteny mihitsy moa zany. Fa rehefa tonga ao anatin'ny foara-trano ianareo de mahafantatra hoe aika minimum 150 mètres carrés ny constructible. Trangam-piarahamonina kosa indray, fianakaviana roa no mifanditra ara-tany ao Bazary Toamasina, ao amin'ny 9 rue Latra de Tassiny amin'izao fotoana. Nametraka fitoriana ny mpandova manoloana ny fahitana fa nisy nangalatra ny soniany tena tompon-tany ka nanaovana osoka nafana ny adiny tany teo am-pelantanany ny zanak'ilay mpandova. Fanadihadiana hoentin'ny Erinora Zafiarimanana, Toamasina. I tompoko vavy Soavelo izay reny niteraka ireto fianakaviana ireto no tompony ity toerana ity. Eto amin'ny 9 rue Latra de Tassigny Bazary be izay nodimandry ny taona 4,790. Nanjavona tao amin'ny toerana nitahirizana azy ireo atota taratasy rehetra makasika ny raha tompoko vavy sy ny taratasy tany rehetra ka nanomboka teo no nipoitra tsikelikely ny fifandirana. Tamin'ny 1980 mamanay zay efa nipetraka teto dia nazahoanay zany. Tamin'ny 1983 mamanay nandehanao demande ny tany ipetrahany ty. Nahazo numéro d'affaires izy tamin'izany dia tamin'ny 1987 nagnano deuxième reconnaissance izy dia niconfirme njareo tao le numéro d'affaires ny tamin'izay fotoana zay. Ty porofo ny taratasiny zany le numéro d'affaires azony tamin'izay fotoana zay. Tateo aoriana nefa gaga be zay efa niova le rehefa nitady dossier-ny mamanay zay tsy hita. Nitadiavina le tsy hita, nagnano demande zay tany amin'ny fanjakana dia azoneo le osoka sy le taratasy faux signature nataon'le olona tamin'izay. Dia nazahoanay ordonnance moa fangalana an'izay zavatra zay ordonnance ty. Dia ity koa le signature fausse ka napetraka zareo tamin'izay fotoana zay magnamarina le osoka sy le raha nataon'zareo. Izy io zany rafozan'ny zandriko faravavy. Tamin'ny fotoanan'izy io zany misy zanany kazare niaraka amin'ny nanambady le ravavinay tato zay navitan'zare nazahoan'zare accès midimboaka anatin'ny trano anika le dossier ny mamanay tateo aoriana tsisy hita. Dia nalainay amin'izay nanao demande zay amin'le dossier le adversaire. To zay vao nahita ay le PV de reconnaissance ny mamanay ihany no nampiasain'zare nangalan'zare le tokotaninay. Zany hoe zare tsy manana PV de reconnaissance nin'zare tompony fa PV de reconnaissance ny mamanay ihany no natlainy nampiasainy dia nonoratany eo ambany hoe manomboka androany za miala andraikitra amin'ny tokotany io. Zay tsy signature ny mamanay io na dia kely aza tsisy tovizana. Iravinanto izay nananana fitokisana tao an-trano ihany no ahina ho niray tsikombakomba tamin'ny ray aman-dreniny ka nahatonga ny fanjavonany ilay atota taratasy tsarakajy izay lasa disadisa ara-tany nisy teo amin'ny fianakaviana rotonto. 10 taona zay mikaroka hoe ahoana nazahoan'zare le tokotany taty après 5 ans zay vao nahita le proof hoe zao marina ka signature anankiray fotsiny zay mety magnova raha maro amin'ny fiainana raha ohatra ka tsy voatantrana zay zavatra zay. Dia taty aoriana moa zany zay vao nisy olona tao amin'ny tribunal nanatona anay nanamafy ny teny hoe zay malahelo be aminareo madama fa 30 taona nareo miady tsy mety mahazo fa zay tena aminareo fa zay nisan'olona mba nahita reo zavatra nataonareo olona reo. Dia niteny moa izy tamin'izay nanazava fa hoe mikarama reo olona ao amin'ny tribunal izy manala an'le dossiernay rehetrarehetra any ka chaque fois misy tribunal tsisy dossiernay zany mipetraka ao fa dossiern'le adversaire foana.
dia isak'izay miady zany dia tsy maintsy mahazo foana izy satria misy olona karamendry zareo miretiré amin'ireo dossier reo ao anatin'ilay dossiernay dia lasa mahazo maresy foana zany zareo à chaque fois fa zay zany lasa resy satria tsisy dossiernay mihitsy ka avy amin'izay mihitsy mahatonga zay makapanao gazetiny ihany amin'ny fatahorany eo zany fisehoan-javatra zay sao dia mbola hiverina indray zay nametraka fitoriana any amin'ny section de recherche nametraka fitoriana any amin'ny Bianco nametraka fitoriana amin'ny toerana rehetrarehetra mba ahavitane azahoane ahavitane misitraka ny zonay satria fa ela loatra misahirananay sy ny jalinay tamin'ity affaire araiky miezaka mamerina ny fatokisana ny fitsarana sy ny tompona ndraiky mpanjakana ireto fianakaviana ireto manoloana ny fitoriana izay napetraka izy ireo mitory ireo fianakaviana izay nanao ny osika ka nahatonga ilay disadisa efa ho 3 taona mahery dia lafim-baovao iny ihany koa no entina misy teo anatin'ny doka fohy Olo Jabe, mila connecte. Olo Jabe, e che finete. 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 Che finete, che finete. Yes, yes, che finete. Che finete, che finete. Yes, yes, che finete. Che finete, che finete. Yes, yes. Grâce à Netmans 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile vite, dièse. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao no totosaina ny tolakandro teo ny fizarana loka sy maripaka sitrana ho an'ireo mpandray anjara sy mpiara-mombonantoka natotosany rally VHR andiany faefatra samy efa-po ny mpandray anjara na ny mpikarakara ary samy naneo ny fahavononany ho an'ny andiany manaraka Gaëtan Andriatsilavo. Raha toka fiaratranay ny misy 17 no nandray anjara tamin'ny rally VHR andian'ny faefatra izay tonga soa matsara tao Antsirabe avokoa omaly. Misy 19 izy ireo no tonga tamin'ny famaranana teto Antananarivo. Izany hoe ny enina tsy tody hatramin'ny farany. Nafinaritra amin'ny ankapobeny hoe ireo mpandray anjara na izany aza. Nateo ihany koa aza ny faratsiany lalana nanomboka teo sambaina iazo any Antsirabe nandroso sy niverina. VHR tamin'ity nafinaritra mafimafy kely fotsiny tamin'le resaka le liaison satria le lalana Antsirabe Ampefy Antsirabe sambaina moa zany plutôt Antsirabe ratsiratsy kely sahirakirana kely fa sava dia nonodiko mbola tratran'ny problème masarety ndray koa zay tao anaty tsy ao anaty liaison tsao anatin'le zone mihitsy fa en tout cas nafinaritra nanao niezaka nanao nety zay pilote ko tsy voalohany lalao efa fahatelo ny tamin'ity dadabe dia niezaka mivoatra en tout cas amin'ny heritaona mbola eo ary mbola ilalao efa manomboka be pity ankehitriny ny fiaratranay raha neto Madagasikara no jerena na izany aza mbola lavitra ny zava-misy any ivelany ny antsika no ny antony maro samihafa mbola tsy dia tena mitovy tsara ny any ivelany tsika satria eo amin'le tena mazava zany eo ohatra hoe am'le fahefa mividy ny tena mbola ambanimbany amin'ny resaka voiture old zany fa ny ivelany ny tômôbila tranainy zany efa tena lafo vidy eto amintsika izy zany mbola efa manomboka milafolafo e zay resaka basy taizazy ny piesy indray mbola misy foana ka afaka manafatra misy eto atoerana ohatr'izay ny piesy
afa-po ny mpikarakara ny hetsika tamin'ity andehan'ny faefatra ity ary mampanantena fa iroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrano amin'ny andehany manaraka. Ity andehan'ny faefatra ity izay nahitana mpandray anjara vaovao maro na avy eto an-toerany izany na avy any ivelany. Tsy haivina hatrany mampifandray ny arena, ny kolotsaina, ny fizahan-tany ary ny sport automobile ny rallye VHR. Fa mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka ny mpanakanto Hery Signature, zanaky Clos Majanga izay ao anatin'ny tarika samijao amin'izao fotoana ka niara-netana nanao hetsika ho tolo-tanana haentina nampiana ny fianakaviana amin'ny fitsaboana azy izay iarahan'ireo zanaka mbalavola rehetra ka novana antsoavy ihany koa amin'ireo malala-tanana. Anza Robert, Clos Majanga. Ny ray feo ny zanaka mbalavola eto Mahajanga sy any ampitan-dranomasina ny amin'ny fanentanana sy ny fanaovana tolo-tanana ho an'ny Hery Signature zanaky Clos Majanga ao amin'ny tarika sambijao izay mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly CHU Pezaga Androvatra amin'izao. Raha ny loharano-baovao dia tapaka lalandra no natombohan'ny aretin'ny Hery Signature. Ny aretina moa zany efa fantarantsika teo tamin'ny voalohany izay azony AVC. Efa tapaka lalandra zany dia natao ny fanampina, natao jiaby ny fitsaboana. Dia nisy bay tao amin'ny damosina dia le bay zany zao latrary hoe paritaka amin'ny vatany angamba ny virusn'le aretina satria tsy ampy ny vola karakana le fanafody tsaboanan'le bay. Dia ny raha ao anatiny koa zany tsy ampy ny lio zany. Dia ny tady ny lio zany zay teo 0+. Dia 0+ zany 3 poste tadiavina. 2 ihany zany ny hita ary tratra. Ray zany tavelatra amin'izao zany ny tadiavina ka angatana amin'Andriamanitra, angatana amin'ny vahoaka rehetrarehetra zay mba manana 0+ re, mba tongava mba manome an'izay raha zay satria zay ny tadiavina anampiana ny ainany ao amin'ny Androva. Mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny CHU Pezaga Androva araka izany i Hery Signature ka mialany ny entimanana amin'ny fitsaboana azy ka izay no nanosika ireto tanora avy ao amin'ny fokotany Ambalavola ireto anao etsika fanentanana ho tolo-tanana ho azy. Zay to Ambalavola dia vonona andray an-tanana amin'ny zavatra izay votsonambon'ny tananay amin'ity volana tia mois de juin ty manomboka amin'ny le 21 sy le 22 nanaovanay an'izay etsika zay ato amin'ny kianjany Makoa Ambalavola tsy inona fa ny concours de danse zay iarasanay amin'ny ireo ankizy zay manao kilalao ato amin'ny toerana satria fety ny ankizy ny andro amin'io dia anaovanay an'izay ka zay vola zay azonay eo zany no anoloranay ny tolo-tanana avy aty amin'ny zanaka Ambalavola ary zany koa tsy anavana nareo zay any ivelany zay afaka manampy na ny alavitra na Fransa na ny alarinao na Mayotte na Comore na toerana lavidavitra indrindra eto toerana tsy manoana nareo zay va tongava re tompoko hoe manampy tsy mijery ny zanakatsika zay marary ao amin'ny hôpitaly. Le 21, le 22 juin misy hetsika maventy ataonay Ambalavola ao mba andesinay ho fanampina any Hery Signature izay mbola marary any l'hôpitaly. Hery Signature zanaka Clos Majanga manentana anareo gasy jiaby aty andafy, manentana anareo gasy jiaby any Madagasikara, indrindrandrindra zanaka Majenga, indrindrandrindra zanaka Ambalavola, andao atsika fanome tanana amin'io hetsika ataonay io mba anampy atsika ny fianakaviana efa sahirana amin'izao fotoana zao. Eny amin'ny birao fokotany Ambalavola araka izany ny fisoratana anarana manomboka izao ho an'ireo izay rehetra andray anjara amin'ny fifaninanana danse coupé décalé sy tir 3 points amina basket amin'ny etsika faraika amin'ny 20 sy ny 12 ny volana jona io ka izay vola azo mandritra izany fifaninanana izany dia omena ho an'ny fianakaviana ho fanampiana amin'ny fitsaboana ny mpanakanto Hery Signature zanaky Clos Majanga. Fa miaina rivotra mavesatra sy fofona ratsy isan'andro ireo mponina manodidina ny fokotany Sikamao tsirarana avy amin'ny orinasa iray manodina renan-dranomasina efa fotoana ela no nitaranan'izy ireo fa toa tsy misy mpiaino izany manomboka mihetsika amin'ny fomba miariary ny vahoaka amin'izao fotoana maloana ny fahangina ny tompony andraikitra. Stanio Bezary, Kolo Antsiranana. Andro aman'alina tsy afaka miala, tsy afaka mifindra no teren'ny fiainana hipetraka teo, no teren'ny tsy firarahin'ny tompony andraikitra hijanona eo. Raha rivotra maloto no fivelomana, aiza no iverenana amin'ny maha-olombelona? Tsy mangatakariana izy ireo, tsy mitaky vila na sezambony, fangatana tsotra, rivotra madio ho any ankizy, antitra ary ny tena. Fijaliana efa andaniny manahirana isan'andro fa mbola ampiny ny fofona miditra anatin'ny rafi-piseforana manakana torimaso manapotika fahasalamana tsy rariny tsy mendrika izany hoy izy ireo. Malahelo zay voavoaka eto amin'ny secteur D ty noho ny zonay itsikitsahiny zo maha olombelogno zay satria
fofonantsiny io zany isan'andra tsisy fijanonany magnatony rô tsy asiandreo dikany. Izy ty boka rivotry iainagna. Ya le environnement e zegny manjary simba fôtony le zay miaigny zay maregny fofoko raha mantsy io zegny rivotry iainagny roboka feky tsy e zay jotina misy raha mahazo zay fahasalamagnany rô tsy andeha karakara zay fo sahiragna raha karaha zay mitarimy tsaiky olobe jiaby agnatin'ny raha jiaby mandalo zay. Fofoko laoko fa midoko laoko horita jiaby miaroaro tenano aby zao ohatra midrakatra miaroaro agnatin'ny puisard io ndesintsiko mifotogna amin'ny tanàna aty boka aveo ta mandeha 500 mètres 600 mètres miala eto ty anao mbola mahay antsigny raha io ao fo zegny. Raha zon'olombelona no amidy amin'ny anaran'ny fandrosoana ara-toekarenina dia inona no sisa ho an'ireo sahirana? Tamin'ny vidianany tany dia tsy nisy nampitandrina azy ireo fa zone industrielle itoerana io. Ankehitriny rehefa mamaly fitarainana ny manam-pahefana dia toy ny hoe diso toerana ny vahoaka. Fa raha diso toerana izy ireo diso andraikitra kosa ve ny fanjakana? Matsiaro mijaly zay marary zay amin'ny zava-misy eo io. Ary zay vao mipetraka teto dia efa nanatona tao zay Ramse. Raha mivolana io varavarana io mivolana lehilahy io. Nandeha zay tamin'ny commune, nandeha tamin'ny topo, nandeha tamin'ny domaine, nanao borne tsy ary nisy ny volana taminay hoe tsy azo anorenanareo trano izy io fa zone industrielle. Ke mahagaganay tamin'ny dimanche ny sofinay na eno fa hoe zahay zany ty anatona eto dia mety amin'izay zay ataon'ireo olona reo na inona taony satria izy mahazo lalana fa zay no nanatona izy. Zay raha zavatra tena mampalahelo zay hoe mba haizany andraikitry ny fanjakana satria fa any ministera izy io. Ya, ke eto zay miantso anareo tompon'andraikitra eto tanàna, anareo manam-pahefana mba zahava toerana misy zay, mba zahava kahanay io fa tena matsiaro mijaly zay, tsy andro tsy alina miaina ny fofona maloto. Rehefa ny arikarena no tonga amin'ny vidinaina dia mila mametra-panontaniana isika rehetra. Raha toka ny fandrosoana no iantohana amin'ny fofona maminimpotra, inona no hoavin'ireo zaza miaina azy isan'andro? Ny asa sy ny vola afaka miandry, fa ny rivotra madio sy ny fahasalamana tsy voavidy intsony rehefa very. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Nivava avec Yassi. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.